Mbola tanora. 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 Dia fifaliana ho anay hatrany miarahabanao indray manaraka an'izao fandaharan'izao. Raha misy tokoa re ny fanasitrana nataon'i Jesosy Kristy, ahoana no mba fandraisanao an'izany? Ahoana koa mifandraisan'ireo olona sasany an'izany? Ahoana no nandraisan'ireo Jiosy tamin'ny andron'i Jesosy an'izany? Anaraka tantara isika dia anaraka fampianarana mifanaraka amin'izay koa hoentin'ny Pasteur Rakotoarisoa, dia mbola ho arahantsika ihany koa ilay fampianarana hoentin'ny Pasteur Raminsoa-Henin-Kaja mikasika ny fanasitranana. Jaona 5:1 hatramin'ny 9:10. Tanana sinini tiavana izao tontolo izao ensofinoana mafifoka tsy derana fa tompo manankely iana volana mankitany izany volana ituri avuku ifa halebiazana tunadizediaviraina difamindrampuavi amina laeuampaitannan yasandratsattanana sinini tiavana izao tontolo izao ensofinoana mafifoka tsy derana fa tompo manankely iana ny toeramboninahitra izay nananana iana foina anavotana izay efanangana mamahagaga ny fitiavana raeuampahitana miasandratsatanana sinini tiavana izao tontolo izao ensofinoana mafifoka tsy derana fa tompo manankely iana ny fiverenanao izay mbola andrasako ny fananganana aminy matiko mbola hoanisany asanao avoko zay mana mafilifinoako aeampahitana ny asandratsatanana sinini tiavana izao tontolo izao ensofinoana mafifoka tsy derana fa tompo manankely iana
ilay maleny tao Betesda. Andeha isika hiakatra ny Jerosalema indray fa misy fankalazana taon'ny Jiosy any. Andao ary tompoko fa andro firavoravoana tokoa io. Azafady nge tompoko, aiza ho aiza eto Jerosalema ny misy izany fariny Betesda zany. Hitanao, mandeha eto ianao dia eo akaiky vavahadin'ondry misy fialofana 10 manarina azy. Ary eto ninavy ny mety ho sitran'izany. Be dia be ka, be dia be aloha ny marary miandrao e. Ao ny jamba, ao ny mandringa, ao ny matila. Dia ahoana kay no atao raha te ho sitrana? Rehefa misy anjely manetsika ny rano, dia rehefa metsika ny rano dia izay olona voalohany tafaroboka ao ny sitrana. Ninon'inona aretiny. Mora hita ihany ilay izy fa be dia be ny olona marary miandro eo. Ay, andao aingana ary so izao ny fotoana hetsehan'ny rano. Finaritra ianao tompoko, afaka hipetrahanay ve eto akaikinao eto? Finaritra tompoko, tena afaka mipetraka eo nareo fa le olona marary teo zao voalatsa voaingana fa sitrana izy. Misaotra tompoko, ary ianao anga efa elany teo. Za aloha zay dia efa 7 taona ny narary, dia zao malemy zao dia miandry eto fa mbola manantena n'io sitrana ka. Jehova ny anasitrana anao. Misaotra tompoko. Te ho sitrana va ianao? Tsy mba manana olona ndroboka ao anatin'io farihy io tompoko rehefa voahetsika ny rano. Nefa raha mandeha dia olo-kafa ny tafidina lohako e. Mitsangana, ento mifandrinanao ka mandehana. Way, tena sitrana tokoa zany. Dia iala eto dia hiaraka mifandriko arak'izay nolazainy ahy teoko. Sitrana le olona. Sitrana. Mety ny fandrinana. Tirenareo Mifandrinana. Iza nanasitrana azy? Ngamba ohatra misy lehilahy iny. Tena tsy mety zao fa ahoana? Sabatany androany e. Ye, batainy le fandrina iny hitanareo iny mandeha iny. Sabata ny andro ka tsy azonao ataona mitondra ny fandrinao. Lay nanasitrana tompoko ny nanao tamiko hoe eto mifandrinao ka mandehana. Iza moa izany lehilahy izany? Izay ny tenanao izany? Iza tokoa moa izy iny? Tena tsy fantatro tompoko. Eny ary, rehefa fantatrao izy dia miverena aty aminay ka ambarahanay hoe iza izany lehilahy izany. Eny ary tompoko. Tsy io lehilahy tonga aty amin'ny tempolo io ve le lehilahy nisotranin'i Jesosy tary amin'ny farihany Betesda teo e? Ie, izy tokoa. Iny koa ary Jesosy fa nanantona azy. Iny rehefa sitrana ianao ka aza manota intsony fandrao zavatra raha sokono ny teo no anjoanao. Saotra indrindra tompoko. Jesosy ka ilay izy ny nanasitrana dia ho any amin'ireo manam-pahefana jiosy hanambara aminy fa Jesosy ny nanasitrana. Jesosy, amin'izao andro sabaty izao izy manao izany? Tsy mety mihitsy izany. Andeha isika hanenjika azy izao dia izao. Inona moa izany nataonao izany? Andro sabata ne anio e? Tsy natao hiasana. Ny raiky dia miasa tsaikanta
mandrakakehitriny ary izao koa miasa tahaka azy. Fa iza moa ianao no samandika ny fepetra momba ny sabaty zany, sady mbola milaza ny tenanao fa zanak'Andriamanitra ka manao ny tenanao mitovy any mihitsy. Tena tsy mety reo ory zareo ao. Toray vato tena milaza ny tena no iza mihitsy izy io manao tsy mety sady mbola manao ny tenan'Andriamanitra. Tena manoty io lehilahy io. Ilay maleny tao Betesda. Jaona toko 5 andiny voalohany hatramin'ny 12. Rehefa afaka izany dia nisy andro firavoravon'ny Jiosy ary Jesosy niakatra tany Jerosalema. Ary misy faria any Jerosalema eo akaiky ny vavahadin'ondry izay atao amin'ny teny Hebreo hoe Betesda. Misy fialofana 5. Tao no nandriny mararomaro, ny jamba, ny mandringa, ny matihila. Ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary 7 taona. Raha nahita azy mandry Jesosy ka nahalala fa efa toy izany ely izy, dia hoy izy taminy, te ho sitrana va ianao? Ilay marary namaly azy hoe, tompoko, raha etsehina ny rano dia tsy mba misy olona androboka eto amin'ny faria. Nefa raha mandeha dia misy olon-kafa misosoka eo alohako. Hoy Jesosy taminy, mitsangana, ento ny fandrinao ka mandehana. Ary niaraka tamin'izay dia sitrana rahalehilahy ka nitondra ny fandriny dia lasa nandeha. Ary sabata izay andro izay. Dia hoy ny Jiosy tamin'ilay efa sitrana, sabata ny andro ka tsy mety raha mitondra ny fandrinao ianao. Fa rahalehilahy namaly azy hoe, ilay nahasitranay no nanao tamiko hoe ento ny fandrinao ka mandehana. Ary ireo nanontany azy hoe, iza moa izany lehilahy izany izay nanao taminao hoe ento ny fandrinao ka mandehana? Fa ilay sitrana tsy nahalala azy, fa niala teo Jesosy satria nisy vahoaka betsaka teo. Rehefa afaka izany dia hitan'i Jesosy teo ankianjan'ny tempoly rahalehilahy ka hoy izy taminy, indro efa sitrana ianao, aza manota intsony, fandrao anjoanao izay ratsy nohony teo. Dia lasa rahalehilahy ka nanambara tamin'i Jiosy fa Jesosy no nahasitrana azy. Ary noho izany ny Jiosy dia nanenjika an' Jesosy satria nanao izany zavatra izany tamin'ny sabata izy. Mampalahelo ihany ry havana ny fandehan'ny tantara eto fa reto Jiosy izay nahita lay lehilahy nalemy, narary, nalemy niandry fanasitranana eo amin'ity toerana voalaza fa isin'ny fahagagana ity. 7 taona izy no narary tao anatin'izany fahalemeny izany, nefa sitrana. Tsy niteraka fifaliana izany teo amin'ny Jiosy, fa fahasorana. Ary rehefa sosotra dia nanenjika ilay natanteraka izany fahasitranana izany dia tsy iza fa Jesosy. Fa nahoana no tsy fifaliana no ateraka izany fahagagana izany teo amin'ny Jiosy? Satria ilay fahagagana dia natao tamin'ny andro sabata. Andro sabata izay araka ny lalàn'ny Jiosy dia tsy azo anaovana asa. Ka asa mantsy ity fanasitranana natao ity. Ka dia izay no nasosotra any Jiosy niasa amin'ny andro sabata Jesosy, ary araka ny lalàna dia mendrika ny hoeloana, mendrika ny
ho faty. Misy lesona lehibe azotsika tsoahana amin'izany. Andetsika tsy torabato loatra ny jiosy fa andinika ny tenatsika. Matetika eo amin'ny fiainatsika eo dia misy azo lazaina hoe asa maro samihafa tanterahantsika. Asa izay toa mamatotra antsika ka tsy azahoantsika tsony aza mijery lavitra. Aloha dia tsorina hoe ny asa izay tiana lazaina eto dia asa izay ataontsika ho an'ny fanahintsika, ho famonjenatsika, ho fanatanterahantsika ny lalàna ny tenin'Andriamanitra. Ary indraindray toa ny gaga isika mahita olona toa sitrana afaka amin'izay namatotra azy tsy tahaka antsika ohatra tahaka ity lehilahy ity zay 80 taona narary nefa sitrana. Saingy tsy amin'ny fomba izay mahazatra atsika no natanterahana zany fahasitranana zany. Dia tsika raha ohatra anatin'ny asa amin'ny herinandro zany ivelan'ny sabata no atanterahana ny fahasitranan'ity olona ity, ny atanteraka ny famonjenatsika, fa tsy amin'ny andro sabata fafana zay toa omeny Jesosy Kristy toa hafa noho izay mahazatra. Be ny olona no variana sy gaga rehefa lazaina hoe ianao dia na dia miasa be ho an'Andriamanitra azy ianao, famonjenanao, na dia manao ny asa soa isan-karazany azy ianao, mila ny fahasitranana, tena fahasitranana amin'ny sabata. Maro ny olona ny mandaa handray an'i Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy satria efa mpitandrina, efa kristianina, efa vita batisa, efa katekômena, efa loholona, efa dorkasy, etsetretsetra. Eny taranaka kristianina ary taranaka martiora aza ho an'ny sasany. Reny no asa isan-karazany izay everitsika efa tokony ahasitrana atsika, atanteraka ny famonjenatsika eo anatren'Andriamanitra. Nonjay ambara aminy hoe misy fahasitranana ho anao, misy fahasitranana azon'ny olona ivelan'izany eninandro, ivelan'izany asa zany, eninandro fanaovana ny asa. Fa amin'ny sabata misy famonjena azo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, dia gaga isika. Raha matetika dia efa nare hoe zay ny pastera dia vaovao aminay mihitsy ny filazana fa mbola tokony handray an'ity Jesosy ity ho tompo sy ho mpamonjy, na dia efa mpiangona ara-dalàna, mambra amin'ny fiangonana, efa mpandray. Matetika koa io fiantsoana andraisana an'i Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy io dia mitoeraka fa tafitionana ho an'ny sasany, ho an'ny maro aza. Inona indray ny mbola ilana an'izany, hoy ny valitenin'ny sasany. Ka itsika dia mahita fa misy fahasitranana izay azon'ity lehilahy ity tamin'ny andro sabata. Tsy misy afa-tsy amin'ny fandraisana an'i Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy irery ihany no azahoantsika ny tena famonjena ary ny tena fahafahana. Andriamanitra ny hoe hitantsika ka azahoantsika ahita ny fahasitranana tahaka n'ity lehilahy ity, fa tsy tahaka ny jiosy kosa isika izay minijamba noho ny fikarohana hitandrina ny lalàna ka tsy mahita ny fahagagana lehibe izay azon'i Jesosy Kristy atao, dia ny famonjena anao. Amen. Auquel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri.
défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, wow, oh, wow, oh, 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 wow, oh, oh, wow, wow. Oh, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrai et sincère à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 whoa, oh, oh, whoa, whoa, go Jimmy. Oh, quel ami fidèle et tendre nous avons Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours, car bientôt nous aurons la joie, yeah, de vivre avec lui toujours. Oh, 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 oh. Hiditra ndray atsika amin'ny hoe fandanjalanjana raha baiboly amin'ireo fomba fanasitranana na fomba fitsaboana samihafa. Efa nitserevantsika teo hoe nanahoana ny fitsaboana tao amin'ny testamenta taloha, nanahoana izy tamin'ny andron'i Jesosy Kristy, nanahoana izy tamin'ny andron'ireo apôstôly. Dia ijeran'ilay amin'izao fotoan'izao tsika zany hoe ahoana indray kosa ary inona no azo resahana. Ny sokajiny aloha ireo fitsaboana dia anankiroa ngeza be ihany no azo anasokajiana azy. Ny voalohany dia ireo mampiasa ireo lalàna voajanahary. Izany hoe misy zavatra, misy lalàna mifehy azy mivatana, misy lalàna mifehy azy ny zavamaniry, dia izay fotsiny no ampiasaina. Izay ny karazany voalohany, sokajy voalohany. Ny sokajy faharoa dia mampiasa fomba mahagaga. Izany hoe tsy arak'izay hoe marary ny tazo ianao dia ity misy fanafody afaka mahasitrana, fa tonga dia misy amin'ny fomba mahagaga zany ilay fanasitranana. Ireo raha sokajiana izy dia ireo karazany roa ireo ihany no misy. Na izy mampiasa ireo lalàna voajanahary, dia tsika hoe misy karazany be dia be, fa na izy mampiasa fomba mahagaga. Ao anatin'ilay fampiasana lalàna voajanahary dia isan-karazany io, ary arakaraka ny faritra, tena be dia be, anjatony maro ny karazana fitsaboana misy eto ambonin'ny tany.
misy zany le atao hoe mandeha hoe fitsaboana tandrefana le misy fitsaboana moderne le mahazatra antsika hoe makany amin'ny dokotera dia na atao opération dia zay le fitsaboana tandrefana io any hoe mampiasa produit chimique moa sy filazantsika azy na fanafody zavatra isan-karazany fa misy ihany koa fitsaboana amin'ny resaka ohatra fotsiny reto be dia be izy fa ohatra ny resaka fotsiny reto ohatra fitsaboana amin'ny lalan'ny ohatra mampiasa lalàna ara-boajanahary reny satria misy fifandraisan'ireo zavatra ivelany sy nitaova ao anatin'ny olona dia nataon'le mpanotra zay mahay dia mahafantatra hoe eto amin'ity teboko ity mahakasika ny ohatra hoe ny aty eto ny avokavoka eto ny zao dia manao karazana stimuli zany hoe manao moa zany le point zany kitikitihana na koa anatin'le ohatra koa le ohatra hoe rehefa misy tapaka ohatra dia fantatra hoe ato le tapaka dia le ozatra ohatr'izao ny eto dia iny orina misy mahay an'izany eo ny resaka ravikazo tamin'ny ty herinandro ty dia nampianatra mpitandrina any ambanivohitra ry zareo dia ny fanontaniana hoe dia napetraka taminareo teo hoe azony kristianina nampiasaina ve le ravikazo le mitanika ravikazo izy dia manao an'izao nibetsaka amin'izy ireny zavatra lalàna ra-boajanahary fotsiny hoe ity ravikazo ity misy karazana ohatr'izao zay mahasitrana kibo ao anatiny ohatra dia efa fantatry le zay mahay azy hoe makarany ranozinga ianao dia makaravina enina tanehanao ao iny zany le solona dosage fa tsisy zavatra hoe magia ao anatin'le izy fa zay fotsiny dia aveo sotron'le olona iny dia zay ny mahasitra anazy ohatrany fanafody biby mampiasa biby ohatra hoe ny kadradraka zao tena isan'ny malaza hoe mitondra fanasitranana maromaro anatin'izany tétanosy fa anatin'izay koa misy areti-kibo afaka izy io tonga dia sorona ny tongony sy ny lohany dia hoanina angamba misy antibiotika angamba anatin'ny kibony iny ny kadradraka iny tsy fantatro fa mila dinihan'ireo manam-pahaizana zay fa maninona tokoa ary moa no mahasitrany zany zavatra zany misy arety tsy ny aretina rehetra ny sitrany fa misy karazana aretina hafany homéopathie acupuncture toyn'le manintsitsindrona fanjaitra volameny to nataon'ny sinoa taloha izy io tsy nekena taloha zany zay rehetra tsy mifanaraka amin'ny fomba fitsaboana tandrefana dia ny lavina satria ny heveriny zareo hoe eny angambana izy fiverina atao hoe zahay ny tena mahay dia tsy nekena fitsaboana sinoa io fa rehefa natao ny fandinihana tena zavatra mitombona tsara mihitsiny ary misy vokany manaraka zareo an'ireny misy lalany ozatra samihafa ireny dia misy teboka dia mahavarinana izy io zay efa nampiasana izy io ndre mandeha satria tena reraka be ako zany efa ny tokony hanao soutenance tamin'izay dia ny arivan'iny nisy dokotera mahay acupuncture dia nipetahany hoe manao ahoana ianao izy zao marary andoha manao an'izao dia nipetahany fanjaitra volamena ray teto amin'ny tanàna vanana teto ray teto dia roa teto amin'ny elakelaky ny maso dia tonga dia afaka tokoa le izy janona tena andritra ny angamba 10 minitra dia afaka daholo dia ny mahavarina hitanao le fahaizana aletika lalina le fanjaitra tsy hoe apetraka fotsiny eo fa aletika lalina fa sady tsy marary ianao no tsy mandeha raha zany hoe tena hitany zareo tsara mihitsy eto amin'ity teboko ity no atsatoka le fanjaitra misy mahian'izany misy koa zany hoe argent colloidal zany thalassothérapie amin'ny fitsaboana amin'ny alalan'ny ranomasina any amin'ny mer morte zay isan'ny ranomasina mangiditsira zay ny ranomasina mangiditsira eto ambonin'ny tany dia misy an'io misy centre mihitsy ny ahafahana mitsabo électrothérapie fampiasana ny courant électrique amin'ny fitsaboana misy PDB zany tsy voatanisantsika eto fa anjatony maro naseziko fotsiny dia tamin'izay nijeritona dictionnaire zany aiza daholo misy inona daholo ny karazana fanasitranana nampiasain'ny olona manomboka any amin'ny A ka hatrany amin'ny Z karazan-javatra A dia B dia C dia D anarana fitsaboana daholo fa ny akamarony dia mampiasa zay hoe lalàna voajanahary
momba ny olombelona sy momba ny zavaboary amin'ny ankapobeny. Ny fomba faharoa dia ilay fomba mahagaga. Ity indray a karazany telo ny amin'izy io. Eo loloha Andriamanitra ny manasitrana amin'ny fomba mahagaga. Tena misy zany ary tsy miady hevitra, misy tena misy zany. Dia hery hafa ankoatran'Andriamanitra ny manasitrana. Satria mahazadiny fa manana fahefana koa reo demonisy, reo karazana hery samihafa reo manana fahefana koa izy anasitrana fa zao nefany. Ny azy dia zay moa teneniko hoe matoa misy ny pirate dia maninona dia misy ny original. Ny azy zany le fakatahaka ny an'Andriamanitra ny azy ny tena ataony. Dia misy ihany koa izay sady tsy Andriamanitra no tsy hery hafa fa tena fanambakana olona tsotra fotsiny zao. Misy zany, misy olona mody mitsolo vavolombelona hoe sady nanao an'izao dia sitrana fa izy samy mpinamana eo ihany mody indray mandeha tany Antsirabe dia izay ny zavatra nitranginy. Misy olona tory ampahabe maso teny an-tsena dia nisy namana anankiray rahala anankiray niaraka tamiko dia niteneniny hoe jereo zao izy jereo izy fa rehefa avy eo zao dia ry olo ry jolo vavolombelona dia ry olo ry fa reo izy efa
efa mpinamanyireo fa mody manao sinema eo misy koa zany manao sinema tandremy koa nefa nitsanao hoe zay rehetra mitory an'izany de manao sinema daholo aza tosika lavitra be ohatray le izy fa misy tena fanasitranana avy amin'Andriamanitra misy fanasitranana avy amina hery hafa koatra an'Andriamanitra ary misy arinaky ozy le fomba fiteny fanambakana fotsiny ny ataon'ny sasany. Tany dikan'izany rehetra zany ilaina ny fandinihana sy ny fahaiza manavaka amin'ny zavatra rehetra. Ilaina ny fandinihana sy fahaiza manavaka. Misy be dia be le karazana fomba fitsaboana fa aza tonga de hoe raha vao zany aloha de zay tsy mikasika mihitsiny. Raha vao tapa-kazo de tsy mety mihitsy zany. Na hoe raha vao hitsy de tsy mila an'izany. Dinio tsara le izy. Fantaro tsara. Sao mankony misy zavatra nomen'Andriamanitra anao de nefa tonga de lavinao fotsiny. Misy olona nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana isan-karazana. Natao hoe aloha atao hoe talenta raha tsy nareo fanomezam-pahasoavana. Misy ny olona zao tonga de mahay manao sary, sa tsy zany? Enao na hianatra aza tsy mety ny anao izy nefa ohatry natao akisakisany eo fotsiny taratasy zany le crayon de misy sary olona tsara tare mivoaka avy ao. Misy olona nomen'Andriamanitra fahaizana mahandro sakafo. Misy koa tsy nomena an'izay de misy tena de mandeha misy vehivavy le izy jerevanao tsara eo ohatrany tsy raha tare be pôzy le sakafo. Sadidiko trondro moa tamin'izay sa inona fa rehefa nohanina le izy tena tsy nefa ohatry ny eo daholo ihany ny tongolo tsy voatabia sy ny sira sy ny rehetrarehetra fa tsy ao le tsirony. De nefa misy olona tonga de ohatrany manana an'izany fahaizan'izany mandeha ho azy fotsiny. De ohatran'izay ihany misy olona mahay manety volo. Tsy hoe taiza izy nianatra, tsy hoe taiza izy naninona fa de mahay an'izay fotsiny izy. Misy olona mahay manamboatra an'io telefônina io mikirakirana io. Zalahy anankiray izay indray famataranandro. Montre mécanique nampanamboariko teo aminy. Ianao ve aloha mahay an'ity? Eo izy. Tsy nandeha le montre mécanique zay de navelaka teo aminy. Nanomboka namamy zay ty izy. Nivahany daholo zany. Le squelette nisy izy nijanona teo. Teo ambola tabany teo daholo na ressort na vy kely, zavatra madinika kely tena ho zay ty. Mariny ty raha mbô voaverin'le zalahy eto fa maty ny famataranandroko mariny. Nidioviny tamin'ny pétrole sy essence le izy na averiny le pièce rehetra io. Mbola nisoloiny ary le tapaka. Nandeha le famataranandro de nanontany ako fa taiza ho ianao no nianatra. Hozy izy zokinay hozy izy nianatra an'izy io de za mijerijery azy manao eo. Inona moa ny teneninao amin'izany? Niahako na mama ressort kely raha vao miala ao de nitanako votsabe tsy voaveriko tsony le izy. Zany tsisy hoe fa maninona zany fa zay fotsiny. De ohatr'izay ihany koa misy olona nomen'Andriamanitra an'izany fahaizana manasitrana izany. Ny zanako nyrany hoe nideboaty ty soroka ty de narary be de nitomany be tena tsy nentina ampanginina mihitsiny. De nentina tamin'le ramatoa be anankiray izay hoe izy io mahay manotra ho nisy izy ny olona. Tena moa tsy malala fa de le zaza aloha mitomany de andao entinany. De nentina tany sady mailomailo ihany ako amin'le so de mba misy zavatra hafa ataon'ity ramatoa ty. Fa nijerevako nasiany nividy dilily coco de niraisiny le dilily coco de naosiny tamin'le tanan'le zaza nooriny moramora teo tsy nooriny mafy akory de nangina le zaza. De nanontaniako izy fa taiza nahaizanao an'izany? De ozy izy hoe nidadako ozy izy no efa mpanotra. De tateo aoriana nisy folaka indray tanan'le zaza de nentina tany ihany de nooriny ohatr'izay de afaka. Fa ahoana nafantaranao hoe aty ambony aty le marary amin'le zaza, avy aty amin'ny fitanana aty izy no manotra. Fa ahoana nafantaranao hoe eo le tokony orina? De ozy izy hoe eniko mafana ozy izy le osatra rehefa tsy amin'ny toerany. Ianao mitsapany tanany zanako tsy maheno mafana ninninna, izy zany maheno mafana. Zay fotsiny misy olona men'Andriamanitra an'izany.
dia reny a tena fahasoavan'andriamanitra omena antsika reny. Dia raha tsika zany tonga dia maika tonga dia hoe raha vao resaka ohatraohatra zany aloha dia tsy miditra aminay mihitsiny, dia misy fahasoavan'andriamanitra verinao nefa zavatra omeny anao. Tahaka ny hoe olona mahay mahandro sakafo, tahaka ny hoe olona mahay manao sary, tahaka ny hoe olona, dia misy koa ny olona mahay manasitrana. Andriamanitra manome an'izay dia tsisy hoe efa maninona. Sambatra ufama nanana haruku tukiku fialufana uai nanda uai azizao rechizao ampiwai hianao satsimbana Sotranao nanaraka amin'ny fandaharana. Sorantsika koa pasteur Raminsoenikajy izay nitondra ny fandaharana teto. Raha manana fanontaniana na zavatra ambara aminy ianao dia afaka miantso azy amin'ny 034 02 076 02. Mandra-pionindray ary tompony hitahanao lalandava. Mbola tanora. 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 Mbola tanora.